Tahaka ny fanaony isan-taona ny jery manokana ireo ankizy sy ny zokiolona ny fikambanana fity tarehindra Matomialy Rajoelina amin'izao ankatoky ny fety izao. Andro lehibe ho an'ny fikambanana fity ny andro androany satria fankalazan'izy ireo ny Noely 24 niaraka tamin'ireo ankizy sahirana, kamboty, ireo manana fahasembanana avy amina fikambanana samihafa ary koa ireo zokiolona. Mahatratra sivy ireo akany fanabeazana ireo akama 67 hectares, Sekoly Mareny eto Madagasikara na SMM, ny Orchidée Blanche, ny Rianala Saint-Michel, ny Centre Orphelinat Saint-Paul Ambohimangakely, ny akany Tsimoka Nosy Avaratra, ny Maison Daina avy any Ambatolampy, toeram-pitaizana Beantitra Masoandro Mody Fenomanana, ny Foyer du Cœur Apandrana ary vahiny manokana teto ny Index de Madagascar na Jamba. Manoloana ny zava-mitranga dia mizara faliana ho an'ny hafa isika hoy Ramatomialy Rajoelina, filompanorina ny fikambanana fity ary volana mahafinaritra ny volana Desambra satria volana ahafahan'ny ankizy rehetra manonofy andro fifaliana ihany koa ary andro panantenana. Volana Desambra isika izao, volana mahafinaritra, volana ahafahan'ny ankizy rehetra manonofy satria manantena ny dadabe Noely izy ireo. Andro sarobidy koa ny Noely, andro natenan'i Jesosy Kristy, andro izarana hafaliana amin'ny olona rehetra ary andro fanantenana ihany koa. Izany hafaliana izany dia hozaraina amintsika rehetra manatrika eto androany dia ianareo ankizy, ianareo solitenan'ny ray aman-dreny, ianareo valin'ny centre samihafa ary ianareo tompona andraikitra rehetra. Izany no nanasainay atao amin'ny fikambanana fity ankalaza miaraka amin'ny rehetra androany izany fety Noely izany. Amin'ny endrim-bano no manehotsika izany hafaliana izany eto androany. Misy magie, misy cirque ihany koa ary tsika rehetra izay mponety dia asainay hanafana ny fety ihany koa. Niakatra tsika petraka amin'izao fety Krismasy izao dia eo amin'ny zavatra rehetra mitranga eo fiainantsika avy dia mizara faliana ho an'ny hafa tsika rehetra. Samy hotratry ny Noely, maniry ny fiadanana sy ny fahasoavana ho antsika tsirairay avy. Samy hotratry ny taona vaovao telo amby folo sy roa arivo ihany koa ary maniry fahasalamana sy fahombiazana ho antsika rehetra ny tenany. Rehefa Krismasy ny andro dia ny fanamahena izany any amin'ny tokantranontsika avy iny dia misy sapara ary rehefa misy ny sapara ny hazo Noely dia ian'izay dia tokony misy ny dadabe Noely ka nangatahanay izy androany mba ho tonga mitondra hafaliana ho an'ny ankizy, mitondra hafaliana ho antsika lehibe ihany koa ary izara fanomezana koa mangataka ny tanora zany izany mba hiditra. Amin'ny maha-Noely ny ankizy azy teto dia nampiseho ny talentany ireo ankizy ireo. Nisy avy eo fizarana kilalao maro samihafa nataon'ny dadabe Noely niaraka tamin'ny Ramatomialy Rajoelina. Ry zareo ao amin'ny Index de Madagascar kosa dia notoloran'ny fikambanana fity tehina fotsiny akany Blanche miisa 10 miampy kiraro. Tsy diso anjara ireo zokiolona fa nahazo vatsy isan'olona
nahitana menaka, siramamy, savony ary vary. Lanonana niarahana tamina mpanakanto samihafa ny teto. Narahana fiara amin'ny sakafo avy eo nitolakandro. Marina fa nahatratra 900 ireo ankizy notolorana fanomezana tonga teto Androany ary 500 kosa ireo olon-dehibe tao anatin'izany ireo mpanabe.